zay asoroka eo fa za sitrana dia tonga avy aminao araka ny finoanao dia ohatran'izany ko ka takizay dia voalaza eto amin'ny mpanjaka faharoa ty rehefa ravina ny afatra sy eo mety Jesosy antsika anketra androany anontanio foana Jesosy dia zay lazain'ny tompo aminao atao zany fa rehefa natao izy makapy mpanaviavy dia nalainy zany ka napetany tamin'ny vay dia sitrany izy ary io koa moa ankehitriny raha misy vaitsika dia mba asiony io ampem-panaviavy io ange io misy le aviavim-bazaha maniry reny za efa nanandrana isy marary dia hoe io ny nisy teo efa nasianan'le aviavy nosorana an'le aviavim-bazaha reny avy dia sitrana tanterakaraka ny voalazy zao ka dia ny afatra dia zao eny ny tenin'i Jesosy dia minoan' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao izay ny afatra omenantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery amen. Eo anatrehan'izany eo anatrehazany afatra izany ilay Jesosy tompontsika dia manambara mandrakariva hoe manam-pinoana an'i Jesosy venao sahaona fa ho izy minoa an'i Jesosy tompo dia ho afaka hovonjena ianao. Eritrereto tsara mafy angeny ady aty an-tany mampiseto sy mampitomany fa rehefa miaraka amin'ny tompo tsika ka mibebaka afahany sa tsy afahany no zany ataontsika zay hery zay 7:1 voalohany any mafy ny ady ety an-tany mampiseto sy mampitomany fa oriana sy fijaliana ny manjo ety an-tany mafy rehetra ho andro ka mibeba isika jiaby dia hivavaka hifona amin'ny tompo isika misaotra Jesosy eo ny amin'izany afatra nampitaina ho anay rehetra izany amin'izao fotoana izao misaotra tompo. Sitrapon'Andriamanitra rehefa atao amin'ny tompo hoe zao mba atao ny saiko sy ny foko ny fanahiko tsy makany amin'izany fa ny ataoko ihany ny ataoko ny fahaizako ihany no entiko ny volako ihany no ampiasaiko mila mibebaka isika mila manatotaka ny Ezekia mpaminany eto ny Ezekia mpanjaka isika eto ampatsiaro mihitsy ny fiainanao rehetra na ny tsara na ny ratsy ny ratsy hibebahana ny arahana tamin'i Jesosy kosa tonoany eo aminy mba hatsarovo Jesosy eo raha ho tonga zao farany hivavaka isika Jesosy malalo misaotranao zahay mideranao mankalazanao raha mbola nomenao indray izany teninao zany androany mampahery anay mampatanjaka anay mampitraka anay manasitrana anay Jesosy fona aminao nefa izay satria tsy mba mahatsiaro takan'izao nataony Ezekia mpanjaka izao fa rehefa fantatra fa mafy tokoa ny ady mampisento mampitomany ary tsy hita intsony zay ho atao dia mitodika tany aminao Andriamanitra izy izay Jesosy matetika tsy mba manao an'izany any amin'ny fanafodiny mahamaky anay any amin'izay rehetra mpitsabo samihafa ny mahamaky anay any amin'ny havana mantsakaiza
any amin'izay mety olo-pantatra ka afaka mamonjy ano miazaka zanay ampalailo anao nefa zany Jesosy satria zay dia efa nanaiky anaradianao zay dia efa nanaiky fa ianao ny tomponay sy mpanjakanay kanefa dia tsy mametraka an'izany ao amin'ny fiainana izay fona Jesosy fona ho amin'ny vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra mifona ho anay tsara ihany tompo fa rehefa mafy tokoa ny ady ety an-tany tonga ny aretina mafy ka tsy maintsy andalo amin'ny fahafatesana zahay dia ampianarinao zahay fa raha miatoraka aminao tokoa zay ka mibebaka marina tokoa matoky sy marina ny teninao tsy mba manao tsinitsinana ianao fa miaino ny fitarainanay ary dia tanterahanao tahaka an'izao natao ny Ezekia tamin'ny Ezekia mpanjaka izao tamin'ny nataonao tamin'ny tompo fa nampitomboinao ny andro ny ainany any tsy takatry ny saina izany Jesosy io fona aminao zay fa indraindray zay mandeha mielohanao indraindray zay manapa-kevitra mielohanao indraindray zay tsy mahatsiaro akory na ady ny vavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra azy fona Jesosy fa so ihany fa nampianarinao zay androany fa ianao rery ihany no afaka mamonjy anay tompony aina ianao Jesosy satria fiainana ianao sotra Jesosy mety misy ny marary any tompo mety misy ny ketraka sy kivy any mety misy ny azo pahoriana samihafa amin'ny toerana samihafa sy amin'ny fomba samihafa ankehitriny raha mba mandreny zao vavaka iarahana eto zao dia mba hiantoraka tahaka ny Ezekia mpanjaka izay Jesosy eo aminao ilay Andriamanitra sy mpanjakanay eo aminao Jesosy ilay tompony ny aina fa za rehetra nentina teo anatrehanao dia nositranonao avokoa ary ankehitriny efa midera sy mankalaza anao reo ary mpanomponao rehetra tompo ninninona fahotanana mpisaraka taminao tononona mandiana anatin'ny fona ihany zany mba ho avelanao Jesosy horahana eo anatrehanao mibebaka eo anatrehanao zay tompo fa ianao rery ihany no mahay manapaka anay Jesosy io misotranao zany mety tsy mahay mivavaka koa nefa ny mpanomponao fa izahay eto no miara mivavaka ninninona mba hantahantany sy resany aminao Jesosy io dia iaino azy ianao fa ianao koa tompo dia miteny aminay fa ny fahefana nomenao anay mpanomponao ane dia ny anasitrana ny marary ny amahan'ny fatohana rehetra ary fahefana omenao zany anafahanao hanay tsara ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ivela fa Nazareta le tompony hery sy ny fahefana an-danitra ety an-tany le tompony fahefana rehetra le tompony fahasalamana le tompony fahatsarana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandravana sy mampitena sy mampitsaka rehetra mitena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masandelosa miala ny tsifinona ny akivina ny alahelo ny fatezerana sy izay rehetra mamatipatitra rehetrarehetra rodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ny rahan'i Jesosy Kristy no anadio itsirara ary ankehitriny midina zany afinao zany Jehovah mandevina fahavaly manodidina rehetrarehetra ka mety tahaka ny savoka an-dranomasina takizany ary vonany fahotana rehetra dorana amin'ny afin'i Jehovah sy anana indava-kely manak'izay ny aretina rehetrarehetra sotra Jesosy zay rehefa le vonina amin'ny anaranao ka mirifatra ny amin'ny fahariana rehetra mandrak'izay levina sy potika fa ny fahasitrahana kosa no tononona ho an'izay tsy salama rehetrarehetra naiza misy azy ary ny fahazavanao tompo anazava ny mpanomponao tsiraray avy any etokantrano sy ny mitoerana rehetra ndelesina zao hafatra zao misotra Jesosy eo tanterahanao ny teny tahaka nomenao any Ezekia mpanjaka hoe rehefa napetany tamin'ny vay ny ampepana aviavy dia sitrany izy tononona ho an'ny tsiraray avy ny fahasitranana fa entananao ny fahasitranana Jesosy ny anaranao Jesosy afaterahana izany amen
isika. Misaotra indrindra Jesosy malalo fa indreo ny mpanomponao, navotanao, narovanao, nampianao, nokasianao tompo toerana ity. Aza indrindra tompo no asaina nitentaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany eliny sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eroka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mihinan'Andriamanitra anao lanitra sy ny tany ary mihinao ny Jesosy Kristy zanany tontsika izay fanahy masina nateraky Maria Vertsiny nijalana napaky Ponto Pilato, mbona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavahan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no hiaviany tsara vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Derany tompo isika, ankalaza n'Andriamanitra fanavotany tompo isika, anybebaka marina tokoa ianao amin'ny matoky sy marina ny tenin'ny tompo tanterahany aminao izany. Miderana ananganao ary izay ry tompo ka hira no vetesinay hoe aja saotra hery fito amby enimpolo amby zato ferany FFBM andiny voalohany any. Mankalaza manome voninahitra anao zay eto amin'ity toerana ity, fa tsy toy izao zahay Jesosy sy taon'ny fitantananao mahagaga, taon'ny famonjenao, taon'ny fandraisanao ny fibebahanay ka no raisinao ho zanaka ao indray zahay ankehitriny. Saotra indrindra Jesosy terizo ambany fahasoavanao zay tsaray avy na iza naiza misy anay ankehitriny Jesosy fa ianao no tomponay sy mpanjakanay. Mideranao ary zahay mankalaza manome voninahitra anao, manaja anao hoe aja saotra laza zany natolotra ianao, raisoanao Jesosy fa vokatry ny vonay anatanteranay nyzany. Saotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, saotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro entiny voninahitra tany rehetra. Amen. Aza toerana tsika. Dia mbola hoampitomboana amintsika mandrakariva ny ery havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray ary ny fitiavany Jesosy Kristy zanaka ho amintsika tsirairay avy ny tokantrano manaraka ny tambajotra serasera ho antsika izay manatrika an'izao fotoam-pifoazana izao. Ho tsarovana avokoa ane izay rehetra iandanantsika tao anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana ka asetrana antsika izy fa tsy ho fahafatesana no antony zavatra rehetra. Andehantsika hiroso amin'ny fanatsitra ho anao izay natokantrano iomanao amin'izany ianao indehantsika anao izany hoentina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra ary ao anatin'izany zanantsika ao amin'ny afafia dia anao ny anjara hirana izy izay mame ampifaliana ho ny tenin'Andriamanitra izany no ankasitrahana indrindra.
izany satria efa vita ny fanatitra dia ary hitsangantsika nolotra amin'ny fanatitra tahaka ny rehefa mahazatra antsika mamika indrindra ianao Jesosy. Mbola mpitombony amintsika ny riavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa ny voadiny tamin'ity alarobia mpifoazana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Rakim-pisaorana misaotra betsaka Jesosy fa efa manomboka miasitrana ny mpanomponao. Dia matoky Jesosy malala fa hositranonao tanteraka mandrakizay. Tiako be anao Jesosy malalako, misaotra Jesosy malala. Vola 75 000 francs na 15 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro San Josefa. Fanatom-pisaorana voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola novelominao izay menakavy voavonjy. Misaotra be dia be Jesosy fa vita tsara ny trano eto Mahazo. Misaotra be dia be ihany koa ny amin'ireo ady atrehana izay tena maro nataonao hanefena hanamboarana anay daholo izany. Io Jesosy fanantenana ianto, jereo manokana izy ampio arovy esory amin'ireo fanahy ratsy mamatotra azy. Jereo ihany koa ny fianarany izay atao ao amin'ny SPM Antsobolo. Avotsory any amin'ny tanany fahavalony ny vady aman-dranako. Taio sy ariovony tsena eny Mahazo meteo Ambohimankakely vola 20 000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny mpanomponao. Amen. Ampahafolo-karena. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao izay tsy takatry ny sainay. Ity ny ampahafolony tamin'ny tosika fameno izay nomenao anay mankasitraka Jesosy mangataka asa vaovao Jesosy fa faharoaka tamin'ny asa teo aloha. Misaotra ny amin'ny fitiavanao vola 5,000 ariary ho an'ny tranon'ny dada. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famondramponao ho anay tsy takatry ny saina ny fitiavanao. Isaorana indrindra no ireto tsingeritaona ireto 2024 efapolo taona mariazy Toussaint sy Claudety. 2024 anniversaire any Claudety. 2024 anniversaire any Fitia any Maroka 20 taona. 2024 nanokanana mpiandry ho an'ny Toussaint. 2024 anniversaire any Fifaliana 20 taona dia mbola ho feno fahasoavanao hatrany any
ny fiainanay sy ny andro sisa mbola iainanay. Misaotra Jesosy mangataka ny hira 476 eo amin'ny FPFBM ny eo akaikinao ray. Voady misaotra Jesosy 10,000 ho an'ny W. Apafolo Karena 90 500 FMC 50 000 francs ho an'ny dada, 40 000 francs 40 500 francs ho an'ny Monsieur Fauvin diakona. Rakitra 3 600 ariary mangataka vavaka mba ho afaka madidio amin'ny fitsarana ny zanako mba ho salama tsara, ahita asa tsara izao mba ahita asa tsara no teo aloha mba hanana tokantrano amin'izay ivoaka ho mpandresy vola 3 600 ariary. Fanatim-pisaorana jauna 836 raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Mangataka vavaka mba afao Jesosy ny zanako, ianao mahita ny atsaiko sy ny fiainako mitsara marina ianao, mba ahita asa tsara no teo aloha mba hanatokantrano vola 9,000 ariary. Dia toy izao ireo mpanompon'Andriamanitra nandefa ny voadiny tamin'ity andro an'ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika ny amin'izany asa mahagaga izay ataony amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany ny ary hitsangantsika no ny hira enina amin'ny fitopolo sy efajato ny eo akaikinao ray no mamiko izao anjary tena tafaray ny foko sy ny anao dia vavaka tsika orina zany. Sotokory raiky orany eo anilanao na izay kiampanjaka range Jesosy na tsiaro an'izany na dia efa fahafatesana azy no efa anjarana tolotra ho azy no ny amin'ny fitarainy any tamin-dranomasy teo anatrehanao Jesosy. Dia namelona azy indray ianao na nasitrana azy ianao na nory lalana ho azy ianao ka izany koa nijoroany ireo mpanomponao marobe vavolombelona tao anatin'ny voady. Taony marary ny sitranonao Jesosy, taony nanana olana nafanao tao anatin'ny olana izy. Eny fa na dia tamin'ity androany ity ihany ara tompo nandeha natao izay ho sakafo ary mety tsy nahita Jesosy, fa nitodika teny mirindrina ka nangataka taminao hoe Jesosy ô mamindrafo amiko dia indro ianao nanokatra lalana Jesosy, na ny fanatitra nataony teo anatrehanao ary tompo ianao nahita izay mety habe ny tany anatin'ny tsirairay avy tany na tany tokantrano tsirairay avy tany, mahafantatra an'izany ianao Jesosy ary hitanao nandeha nitsinanana azy antehatratra izy Jesosy. Ny fony manontolony ny atolony ianao hoe Jesosy ity ny arena sarobidy aty amiko raiso dia anjakao Jesosy. Reny rehetrarehetra reny tompo, noetiny mideranao, noetiny misaotra anao fa Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra miany fiainanay mandrakariva ianao Jesosy. Tsy mba mijery tavan'olona ianao fa rehefa miteny ianao dia tanterahanao izay teny fikasanao, indrindra ianao Jesosy hoe zanako ianao asan-tanako adidiko irery ihany ianao. Ka ndreto izay fiangonana manontolo ny any tokantrano tsirairay avy ihany Jesosy izay manaraka an'izao
alarom-pipifoazana zao a ianao tompo no entinay midera sy misaotra karaiso ary zao fisorana ianao rehetrarehetra zao manao hoe misy saotra Jesosy. Hitanao avokoa Jesosy ireo fangatahana mpanomponao, ao ny manana ady any amin'ny fitsarana any Jesosy, ao amin'ny zanany izay mianatra any amin'ny SPM tompo. Hitanao avokoa ny olona rehetrarehetra nantsena azy ange amin'izao Jesosy eo. Mety misy ary ny tsy mandeha mihitsy, mety misy ny tsy mahita, fa dia zao soa reny eo akaikinao mandrakariva Jesosy. Hifaly mandrakariva zay, ka ninona zay ho atolotra ao anay dia ho raisinay anjara sahaza avy aminao zany Andriamanitra, satria fantatray Andriamanitra fa tsy mba mijery miakatra ianao, fa mitsinjo any mandrakariva eny ny teninao. Mety androany izy mety tsy mahomby Jesosy, fa mbola ho avy ny andro zany kafanao ny fiainanay tsirairay avy tompo, satria indraindray ny fiainanay hampandalovina ho ady mba hahafahanay mibanjina anao mandrakariva, mba hivavaka aminao mandrakariva, ary izany ny fikasanao dia ny hahafahanay miaina amin'ny mpifaliana sy ny fiadanana araka ny fanapahano ratinao Jesosy. Izany indrindra ary tompo, ianao no nampianatra anay fa nivavaky ny marina mahery indrindra, kindreto ny fiangonana manontolo ny any atokantrano rehetrarehetra any, hiaraka angataka aminao zay Jesosy manao hoe Jesosy o enoho ny fivavakay misy saotra Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianareo. Tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona tsika ry havana, mialohan'ny enotsika izany fijoroana vavolombelona izay ataon'ny mpanompony zany a, dia andeha angatahantsika ny afafia hanao anjara hira anankiray a, dia ahorenesitsika izany fijoroana vavolombelona izany. Salve
Faly miarahaba. Faly miarahabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Alohan'ny hijoroako vavolombelona aminareo dia hiary hivavaka isika aloha. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay raha mbola nomenao izao andro izao indray. Misaotra Tompo fa mbola velonay natrapamonjena tamin'ity andro an'ity. Mbola afaka mifampizara ny traikefa ihany koa. Raha hijoro vavolombelona Jesosy dia ianao no ametraka ny teny eo am-bavako ary voninahitra ianao ny anaranao irery ihany izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny fijoroana vavolombelona entiko aminareo androany dia ny nataon'i Jesosy tamiko nandritra ny confinement niarovany tamin'ny valanaretina Covid-19. Za mpivavaka amin'ny FPVM Canada fa mipetraka aty France. Dia mety gaga angambonareo hoe fa maninona moa izany any Canada nefa mipetraka aty France fa izay sy Pasteur Lindy efa mpinamana tamin'izareo mbola mipetraka aty France. Dia tamin'nisy ny confinement tamin'ny première vague dia sendra mifampiresaka izay izy anomana fotoana. Dia nanontany azy hoe zavy afaka mifavaka miaraka aminareo koa. Dia eno izy tsy nisalasala mihitsy izy sady niteny izy tamin'izay hoe misy fivavahana en ligne foana ange. Dia nanomboka teo zany dia lasa mivavaka miaraka tamin'izareo mandraka androany. Dia za mpitsabo ny asako miasa amin'ny hôpitaly public. Dia tamin'ny première vague nisy moa ny Covid tamin'ny première vague. Dia tamin'izay fotoana izay ny tany ampiasana tao amin'ny service nisy anahy tsy tena unité voatokana izy ho an'ny Covid fa nisy Covid dia lasa betsaka izany ny voa tao ampiasana ny marary. Fa za tena narovany Jesosy. Tsy vo mihitsy nefa dia marariko marary voan'ny Covid be dia be fa tsy naninona. Dia mivavaka foana no natao nandritra izay fotoana izay. Tamin'ireny koa moa mbola voavao le aretina, mbola tsy tena voafehy ny rehetrarehetra, mbola samy natahotra daholo hoe ny Covid ahoana. Fa dia niaraka tamin'i Jesosy foana. Dia natao tao an-doha hoe eny fa nampitsabo ary dia ianao Jesosy no mitantana, ianao manasitrana nareo marary eo fa za tsy mahavita na inona na inona. Dia narovany Jesosy somatsara afaka amin'ny première vague. Nandeha indray ny deuxième vague dia niteny chefiko hoe tsika izy nanokatra unité voatokana hitsaboana ny Covid fotsiny. Dia tamin'izay moa izany dia hoe izy ary izany ny andeha hoany. Dia avy eo moa izany samy tsisy neto daholo. Dia ny chefiko moa tonga dia niteny hoe ianao izy no miakatra ao amin'ilay unité. Dia za tsy nisalasala mihitsy, nanontany an'i Jesosy fotsiny hoe Jesosy raha tianao hiasa ao dia ianao no hiaro azy hitantana azy ny ankohonako. Dia miasa tao nandritra ny ambolana tao amin'ny unité Covid. Dia ao amin'ny unité zany marary rehetrarehetra izay raisinao na marary miditra sy mivoaka dia olona voan'ny Covid daholo. Fa za tao anatin'izay dia niady mafy nataoko isan'andro dia miady amin'i Jesosy foana, misotro ny rano Jesosy, mahandro amin'ny rano Jesosy isaky ny avy miasa hoe arovy Jesosy mba tsy ho voakasika ity valanaretina ity. Ny zanako mbola kely, mana zanaka anankiroa mbola kelikely fa dia tena narovany Jesosy. Ary ny tena tao anatin'izay dia za rery ny anisan'ny dokotera tsy voa tao amin'ny servicenay.
dia na ny infirmière ny aide soignante arany a be da be mivoa fa za zany anisany tsy voa. Dia za moa zany tamin'izay dia natoky foana hoe za tsy voa satria za manana Jesosy miaro ahy. Ka izay no tena tiako ho ampita amintsika zany hoe tsika rehefa manana Jesosy a, na inona ady atrehantsika dia tsika tsy maintsy mandresy foana. Za zao mpitsabo a, fa za tsy tamin'ny herin'ny tenako hoe za mpitsabo dia haiko io dia zao tsy nanana an'izay mihitsy aho fa hoe za miaraka amin'ny Jesosy a, Jesosy no za fitaovana fotsiny ihany aho entinao mitsabo an'ireo marary ireo a, dia ianao no miaro ahy ihany koa a, na mpitsabo ary a matahotra ihany aho no voa fa manana anao a Jesosy a, dia tsy nisalasala mihitsy ny nangataka tamin'i Jesosy isan'andro. Dia izay moa ny fampianarana nataon'ny dada hoe misotron-drano Jesosy, nanao latsak'alina dia nataonay izay dia napiatra izay a. Dia za vita soamantsara ny mission-ako tao amin'ny unité an'ny voatokana ho an'ny Covid a, fa dia tsy narary, tsy voa na ny ankizy ny ankohonako tsy voa, za tsy voa dia misaotra an'i Jesosy aho tamin'izay zavatra izay. Dia izay no tiako hitondrana antsika hoe aza misaraka amin'i Jesosy a, ary aza miala aminy a, fa mahery Jesosy. Ho an'izay rehetra mino dia maninona Jesosy? Miasa izy. Fa izao na dia eo ary ny salamy faraika amby 70 hoe na dia misy arivo aza izy lavo eo anilanao na alina manalina eo amin'inona ka vananao dia maninona? Hijery maso fotsiny ianao. Fa na dia ataoko hoe hovoan'izany aretina izany ary tsika na ny olana isan-karazany dia izao izay mino sy matoky an'i Jesosy dia maninona foana? Tsy maintsy mandresy ary vonjena foana. Azakivy raha ohatra ka misy fizantoetra mamay izay mianjady amintsika ary havana, fandehantsika anao tahaka ny Ezekia izay nampianarina antsika androany, ny toloko ny taraina tamin'i Jehovah dia niaino Jehovah sa tsy niaino? Niaino izy. Aina tao amin'ny Ezekia ve? Tsy aina tao aminao. Fa matoa tsy tanteraka amiko izany, tsy tanteraka aminao, dia mbola misy maninona zany? Mbola mety misy hevitra, na mety misy lalana mbola tian'Andriamanitra hitondrana asianao, fa izao hoe matoky foana. Fa na hoelana ho aingana tsy mba mandao antsika Andriamanitra, tsy mafoy atsika izy. Andehantsika ry havana marana an'izao fotoana izao. Ny firana protestanta 770. Ny andiny voalohany nataontsika mialoha ny vavaka sy ny tsodrano, fa ny andininy fa efatra kosa no ataontsika aoriana ny vavaka sy ny tsodrano. Ny hirako izao rabe fity, ny eo akaikinao bebe kokoa, zany reny ho hirako mandra-pahafatoko akaikinao ary hitsangana isika. Hoy izy ny tenin'ny soratra masina ry havana izay ampaherezana asianao any amin'ny toerana izay misy anao rehetrarehetra any. Hoy ny teny eo amin'ny Salamo 5:22 hoe apetrao amin'ny Jehovah ny entanao ary izy anohana anao, tsy avelany angozozo, mandrak'izay no marina voninahitra ho azy irery any. Ny hirako izao ray be fitia, ny io akaikinao bebe kokoa. Kina
arakatsika ry havana. Jesosy misaotra anao zay. Mampiseho ny voninahitra mandrakariva ianao Jesosy. Tsy hoe atao Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any. Misy mpanompo maro be tompo ho anehoana ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy. Mpanompo tsy mahasoa ange zay kanefa nanehoana ny voninahitra ao, nanehoana zany fitiavanao zany Andriamanitra, satria ilay teniny zanakao latokana ianona mandrakariva hoe ray eo, tiako any amiko za rehetra nomenao aho, nde nieno ianao Andriamanitra. Ankehitriny koa tompo, mety misy mitaraina mitoloka no any Jesosy, mety misy mitaraina noho ny amin'ny aretina, mety misy mitaraina noho ny amin'ny olana isan-karaza, mety amin'ny vady maditra, mety amin'ny zanaka maditra. Eny, mety efa tsy otsony lay vady ankina anara Jesosy, mety efa tsy misy ray aman-dreny tsony fa izao Andriamanitra mpiany mpitondra tena sy ny kamboty ianao, iaino zany fitarainany zany anenao Jesosy. Ka raha manomboka amin'izao raha sy fotoan'izao izy hitodika ny rindrina ka hanandram-bavaka eo anatrehanao, mba eno Jesosy, raha mba anao tahaka ny Ezekia izy hoe Andriamanitra o Andriamanitra o, mba tsarovy zay rehetra nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinako, dia mamindra fo inoka Andriamanitra fa amotitra zay rehetrarehetra teny efa nilazainao enao, fahafatesana mantsy nefa nambaranao ny amin'ny Ezekia, fa saingy izao kosa naverinao mpanomponao ilay mpaminanao ilaza aminy hoe sitritra nandray ianao, mba hiteny koa ianao androany Jesosy hoe indro asehoako anao ny voninahitra izay ianao mihitsy ny karakara azy, ianao ny kasika azy Jesosy, ka nasitrana raha misy marary any na ny amin'ny hôpitaly any, any atokantrano tsirairay avy any. Jereo fa Andriamanitra nisa mpianakaviana ianao, Andriamanitra nisany ankohonana ianao Jesosy. Ainao atao tamin'ny Ezekia mpanomponao zany, mbola ainao atao mandraka ankehitriny, satria ny teninao ilay nilaza Jesosy, ianao ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, ary zany ny fikiranay Jesosy io, mba hifalinay, mba hiadananay, mba fantaran'ny olona zay tsy mino anao fa velona ianao Andriamanitra hivavahanay. Ka na inona mety ankorain'ny olona hoe inona koa zay nareo mivavaka, Andriamanitra tsy tanomasonareo hoe Andriamanitra tsy mba manampy ny tenany zay tsy miasa sy ny isan-karazany. Tompo, aminao ny ankinanay, aminao ny tarainanay, aminao ny tolokonay Tompo. Mety misy mitomany an-dranomaso any hoe Jesosy tsy mba manambola na inona kory mba ho amidy fanafody, fa dia andro hijery fotsiny ve, tazapotsiny ve hoe iady amin'ny fahafatesana ilay havana akaiky, na mety hovady na zanaka na iza na iza, hoe iandro fahafatesana satria tsy mba misy anteherana mba jereo ny tolokony Jesosy. Tsy mba manao tsinitsinina an'izany mantsy ianao Tompo, zany nangatahana aminao, majerevo azy. Nivavaka sandratra ny mpanomponao tsirairay avy, naizanaiza toerana misy azy, na eny ambony fiarakaretsaka izy, na ny tokantrano any, naiza Tompo, raha mba mety ianao, raha mba mety ianao Jesosy, anandram-bavaka izay tsirairay avy mameteza iaino, mankasitraka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, ho tsarovanao tokoa ane Jesosy rehetra nandehanany tamin'ny fahamarinana, nanaovany ny asanao tsy mba ny kely iainao, tsy mba nijery na andro na alina Tompo, na masoandro migaigainy zany na orambe mivatravatra, mba tsarovy reny Jesosy, mba isaony dia tongotro ny mpanomponao tsirairay avy ka ao anatin'izao ady mamay izay hatrehany zao Tompo, mba tserovanao azy, mba tanteraka ny teninao hoe faotsinjovo amin'ny masoko izy mba nasoavako azy. Mankasitraka Jesosy, miangavy a Jesosy. Indraindray mantsy nivavaka sandratray mety diso fangataka izay, na nivavaka tonononay ary mety tsy fantatray akory araka ny teninao fa izao. Miangavy a Jesosy, mba hijory ao anatrihan'Andriamanitra ray ianao, mba aseho anao azy Jesosy ilay tananao feno olatra, lay maty ho anay, solovona ho anay, ka vao hitan'izany Andriamanitra dia hampiona ny fahatezerana izy, ka zay rehetra ho angatahanao anay Jesosy dia omeny
ho anay zany mba ho fifaliana i Jesosy ho fifalianao ihany koa mba hatserovanao anay tamin'ny andehananay araka ny sitraponao ny dera sy ny anja amin'ny voninahitra haterinao anao mandrakizay zany Jesosy kanefa ndeha izay ankehitriny iray fosaina mampanahy amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao mpianatra fahiny manao hoe riranay ho izany an-danitra ho amasinina neneny tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atantaka ny an-danitra omeo anay io izany asaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandraka izay tanteraka aminareo anery havana nitsodrano masina izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo l'Andriamanitra ny fahasoavana any l'Andriamanitra tompo ny hery sy ny fahefana hatsiaro ny andehananao teo anatrehany tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny asa izay rehetra nampanirany ianao ka ho Jehovah tompo aminao anaka efa eniko ny fitarainanao efa hitako ny ranomaso izay nalatsakao matoky fa eo anilanao za ihany hamonjy anao za nikarakaranao za no hanasitrana anao satria malala eo imasoko ianao fa zanako ahasany tanako ianao misaotra Jesosy raisy kosa ny dera sy ny anja ary ny voninahitra avy indrindra raha eo ho anao mandrakizay zany aoka kosa ny fahasoavanao sy ny fiadananao ary ny fahataterahan'ny teninao ho amin'ny isa-tokantrano amin'ny isam-batan'olona tsirairay avy misaotra Jesosy amen. Ny andininy fa efatra ny fahoriana sy lozakora eo anilanao dia mody soa ka ndeha tanao akaikinao 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 ny fahoriana sy lozako raha eo anilana dia mody soa ka tandeha tano aho ao akaikinao zany tokoa Jesosy na fahoriana na loza na inona ny anambaranay dia zao hoe ny eo akaikinao mandrakariva misaotra Jesosy dia ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana halleloia masina 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 Jehovah tompony maro enke ny voninahiny tany rehetra amen. Dia samia ho tahin'Andriamanitra tompoko.
hafa